Ao anatin'ny politika hatrany taoriana ny fanambaran'ny FFKM herinandro ho lasa teo dia nitondra ny fijeriny kosa ny Dr Joseph Randriamarsouf nambarany ary mifanaraka amin'ny dingana efa nataony FFKM teo aloha ny fanambarana anaty farany teo. Manaraka ny fanambarana efa nataony sy ny dingana efa nataony ny fanambarana farany izay nataony FFKM araka ny nambarany Dr Joseph Randriamarsouf nosoritany mpanao politika ity ihany koa fa mitohy ny asa fampihavana nataony FFKM raha ny fanambarana farany nataon'izy ireo ny jerena. Aina dilaina fanazavana nataony iny ahafantarasika ho aza ny dia misy azy. Zay zany zavatra voalohany. Faharoa misy tsy fankazahoan'ny olona loatra sy dia zavan'olona loatra ilay fanambarana ataon'ny fiangonana FFKM. Mazava tsara ny position'ny fiangonana hoe hanao ny fampihavana. Zay ny tanjony, zay ihany no ezaka iezahana. Fa izy tsy manakana ny rakotina rabe na ny fiesiky ny hafa. Avy koa hoe faindeny zany. Sika misy manomana fifidianana rariny dia rariny na hoe tohizany zany. Fa zany tsy manakana ny masa ataon'ny FFKM. Ka avy koa mety ny fanambarana ataony iny sika ny tokony azo hoe miasa ny FFKM manao ny fampihavana nataony ary mitohy ary mandroso ny asa. Momba ny fifidianana dia nilaza ny Dr Joseph Randriamarsouf fa fotoana goavana ifanomezan'ny vahoaka sy ny mpanao politika fifanarahana entina mpandrosoana ny firenena io sy ny fiarahamonina amin'ny fotoam-pifidianana. Ny fifidianana filohan'ny firenena dia fantatsika fa fotoana lehibe anankiray sehoan'ny mpanao politika indrindra ny candidat amin'ny vahoaka. Karazana fitadiavana fanaovana contrat fifanarahana ny mpitondra politika anankiray mpanao politika anankiray amin'ny vahoaka. Ny dikan'izay dia hoe ny candidat ho président de la République zany dia mira mpanao politika. Ny candidat ny anankiray zany dia mira fomba fijery ny fiarahamonina, projet de société isika. Ka fantainana tokony hapetraka amintsika zany amin'ireo candidat izay milasaka ireo, izy amin'ireo tokoa moa no tena mpanao politika ary manana hevitra politika. Andraikitra makadiro no tazomin'ny filoham-pirenena hoy ny minisitra teo aloha ary heveriny fa ilaina ny fidiran'ny tena mpanao politika an-tsehatra. Ilaina ihany koa ny mpanao politika tena manana rafitra sy manana haviana mpiarahamonina mazava eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena.